manonona ny fiadanany tompo atsika amina kaveto tamatavy sy ny manodidina fotoana lehibe no tanterahantsika eto Toamasina ny sabotsy fahasivy septambra avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso anatanteraka fotoana lehibe vavaka fanafahana indray ny tenako na ho an'ny mpanota zany hoe ireo olona mbola tsy amin'i Jesosy na itsika pino efa somary reradraraka ara-panahy satria zao no anisan'ny namangin'Andriamanitra ary napitaky tao anaty torotena fa betsaka mpino no lasa nangatsika ara-panahy misy ampino ny verin-dalana misy an'ireo pino ny efa lasa tsy mahatraka intsony ny ara-panahany dia miverina indray ireo karazana ozina reo ozina efa afaka tany amin'ny 10 taona lasa afaka tamin'ny 5 taona lasa reo ozina efa afaka tany amin'ny 2 taona lasa ozina resaka trosa dia io fa miverina indray nefa efa afaka reo ozina mombana nofo ratsy reo ozina amina resaka fanamanam-bady reo ozina mikorotana tokantrano reo ozina karazana blocage efa afaka taminao le aretina efa sitrany tany amin'ny 5 taona lasa dia io fa manomboka ienina miverina indray dia anisan'ny nampahafantarin'ny tompo fa misy pino maro tratan'izay fangatsiahana fiverenan-dalana fatoritoriana ara-panahy zay dia niverina indray fanahy ka amin'ity sabotsy ho avy izao ity dia hivavaka ho anareo androka devolontsika anapatapaka ozontsika reo fanahy ratsy ozona zay fanamatosanao dia ho ampina tosika anao hiverina indray ho amin'ny fanafahana hiverina indray ho amin'ny fanafahana ireo rahalahy sy anabavy itsika mahatsiary mbola lavitra an'Andriamanitra voafatotry ny fahotana voafatotry ny ozina nampivavaka ianao fa mahatsiary fa ohatrany misy zavatra ohatrany mamatotra anao indray sabotsy le 9 septambra ho avy izao ny tenako no tonga eto Tamatavy mba hivavaka ho anareo ary anampitosika anareo toerana anankiroa ihany nanatanterantsika ny fotoana io amin'ity sabotsy ity manomboka amin'ny 7 ora maraina samy manomboka amin'ny 7 fotoana io eto Ankiriry Paradise teo aloha eo pitany bazary may Ankiriry no nanatanterantsika ny fotoana io amin'ny trano fivavahana vaon'ny Paradise sy eto Mangarano 2 ambadiky Damascos no anatanterantsika ny fotoana io zary dia mampanantena anao fa hokasian'Andriamanitra indray ny fiainanao tahaka an'ireo izay efa nataon'Andriamanitra anaty fijoroana vavolom-belona sy fiainan'olona maro afaka ireny hokasian'Andriamanitra indray ny fiainanao hotahin'Andriamanitra tsika menakavy hotahiny tompo ianao velogna tompo